Markaravalmanana nandritra ny fahadimapolo taona ny MFM mba ho isikirahina tsara. Andro Rajoelina tsy ho lany intsony ny taona 2024 ho iparaina Auguste. Fanafiana Tesbe Oririka raim-pianakaviana maty voatifitra lasa ny vola tamin'ny sakosy. Faltafahoana aminao indray ny tenako anatin'ny fampahalalam-bavao ny MBS amin'ny titakariva ny alakamisy fa 7 ny volana Desambra ny taona 2024 ity manolotra ny araba tompoky lahy sy tompoky vavy manasanao anaraka ny fotoanany vavao hatramin'ny farany. Araka ny fanatsidiko tao anatin'ny lohatenim-bavao teo ary pejy ny politika avy hatrany ary nohaniko afasika ny fampahalalam-bavao dia iray amin'ny antoko politika manana maizy azy na mola vola olom-pirenena maro ny antoko MFM mpitolona amin'ny fandrosonany Madagasikara ihany koa ity antoko ity. Nosokafana androany tetsy anosy ary ny fanamariana ny 15 taona ny antoko mitolona ho an'ny fanjakany madinika. Nasaina ary tonga nanome voninahitra izany andro manatantara ho an'ny MFM izany ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Markaravalmanana. Nanamafy ny filoha nasionaly ny team fa mifanohana hatrany amin'ny antoko MFM ny tenany azahoana manavotra ny Madagasikara satria ny mitabetsy lany mamba. Asinandria Malala sy Andry Rakoto Malalasy no mitatitra amintsika ny andindininy izay vavao izay. Mankalaza ny 15 taona ny antoko MFM izay noforoan'ny tompoko lahy Manandafy Rakotonirina. Mpitolona ho amin'ny fandrosoan'ny Madagasikara, mitolona amin'ny fanjakany madinika. Tolona mafana fo izay ny tena namantarana ny MFM hatramin'ny taona 2007 ny foronany. Noho ny fitsokon'ny rivotro politika teto Madagasikara dia nisy disadisa tao anatin'ny antoko ka nanaovan'ny filoha Markaravalmanana izay vahiny nasaina manokana antso ny amin'ny tokony andravonana izany ho tombotsoa iombonana. Atsangana aloha izay hoe fifampatotrisana izay ao anatiny dia efa mandeha izay tonga ho azy ireo namany ireo aitsio izay ny fanitsy dia rehefa avy amin'izay vitsy izay fifampatotrisana izay laza amin'izay hoe malatsika ao anaty fahasairana amin'izao fotoana izao. Tsy angalana tombotsoa manokana ho an'ny tena koa nanaovana ty politikanareo ato amin'ny MFM ity na politika antsika eto Madagasikara ity fa tena tombotsoa imbonana ny vahoaka malagasy fa tena fadiran'ovana loatra mijaly loatra vahoaka malagasy ka tombotsoa tokony imbonana ndraiky zay le hoe soa imbonana ary fahatelo farany tsy amelantsika raha tsy mirahina tsara daholo ny vahoaka malagasy hoe andeotsika rahina tsara satria totrany tsy vitany rezy atsika tsy maintsy hitan'ity ranomasina mena ity tsika tsy nanavakavaka mihitsy misesy hoe na izao tsy maintsy mifanatona aloha dia miresaka aloha dia fa miresaka tsika dia miady hevitra fanakala hevitra tezitra indray aloha dia miverina indray rehefa avy eo. Mbola miantsehatra amin'ny tontolo politika eto Madagasikara ny antoko MFM ary hanolotra kandida amin'ny fifidianana ho avy. Fepetra takin'izy ireo nefa ny anadiovana tanteraka ny resy-pifidianana satria io ny fosotra entin'ny mpitondra angalaram-bato hoy ny filoha nasionaly ny antoko. Dia mazava ny teninay izahay dia mila ny tokotany diovina alohan'ny fifidianana. Mila diovina ny tokotany izay vao miditra anaty fifidianana mba tsy hisiny raha mandrika sy fifandonana ao anatin'ny fifidianana na ao aorian'ny fifidianana zany. Ny zavatra tsapanay dia ny fanadiovana ny lisy-pifidianana dia tsy mandeha araka ny tokony izy. Fanamariana fotsiny teneny koa 30 metatra miala ny bureau pokotany misy fa tsy mbola tonga atao zany recenseur zany. Zany agent recenseur zany 30 metatra izy akaiky ny commune bureau ny commune sy ny bureau ny pokotany fa tsy mbola nahita an'izany agent recenseur zany izahay menakary. Mety misy miteny mety tsy tratra taonareo tsy marina zany ny olona rehetrarehetra nge mitaky an'io izay dia milaza fotsiny raha n'izay fandehan'izay zany dia azo lazaina hoe nandorika taitsiny rehetra zay afaka didy amin'ny fatana fa dia samy ahita ny zavatra iseotsika. Raha fitinina fohy ny tantarany antoko MFM dia nitolom-bahoaka ny taona 2007 no nananganana ny tompoko lahy Manandafy Rakotonirina ny MFM ka natsoina hoe mpitolona ho an'ny fanjakany madinika ny fanalavana ny MFM tamin'izany fotoana izany.
foto-kevitra tsy mifanalavitra tamin'ny foto-kevitra ny joroan'ny monima ary tena mpitolona ankaviringiriny i manandafy Rakotonirina indrindra rehefa tafiara-dalana tamin'ny Germain Rakotoniraindy tamin'ny fananganana sy fitantanana ny MFM. Taorian'izay dia nisedra ny mafy ny mpitarika ny antoko ary nadoboky ny fanjakana ratsiraka tany am-ponja mihitsy. Teo foana ny antoko MFM na dia sarotra aza ny lalana ny diaviny ary anisan'ny mpanolotra an'ireo filoham-pirenena ny fandiby atoan'ny Marc Ravalomanana sy Era Jonarmampianina i manandafy Rakotonirina izay nodimandry ny 17 Martsa 2024. Nanomboka ny volana Martsa 2024 dia voafidy ho filoha nasionaly ny antoko i Olivier Rakotovaza ka izao vonina ny andray anjara amin'ny fifidianana amin'ny 13 izao. Hatramin'ny androany ihany koa moa dia fantatra fa mbola maro amin'ny mpiasam-panjakana no tsy nandray ny karamany. Raha ho an'i Marc Ravalomanana manokana izao amin'ny mahafiloam-pirenena teo aloha azy dia midika izany fa tsy manam-bola ny mpitondra ankehitriny ary antony telo no mahatonga izay fanjakana tsy manam-bola izay. Asin'Andriamalala sy Andry Rakotomalala Tranty no mitondra amintsika ny andindinina izay. Tsy mbola nisy tao anatin'ny 10 taona izany fanjakana tsy nalony karaha mampiasa-panjakana izany saingy tamin'izao fitondran-dRajoelina izao voagaga sy talanjona ny rehetra satria maro ireo mpiasa-panjakana no tsy mbola nahazo ny valika sasarany na ny karamany volana Desambra. Amin'ny mahafiloam-pirenena teo aloha ny filoha Marc Ravalomanana mahafantatra tsara ny fandehanan-draharam-panjakana dia antony telo ihany no mahatonga izao tsy sy ny vola ho an'ny mpitondra izao. Matoa zany azy voalohany karama dia tsisy vola entina andoavana azy. Telo ihany tsy mahatonga amin'ny vola ratsy fitantanana, gaboraraka ary tsisy disiplinina na fitsipika fezina fitantanam-bola. Tokony tsisy mihitsy zany raha ny karamam-panjakana zao indrindra ao amin'izao fahalantoana zao loro tony tsy mety. Fa raha minsista zay dia matoa maninona moa zany mety tsy mahazo vola avy any ivelany izy dia tsy mety manampy fa misy dikany tsy manampy hoe aitsy olo ny fiantsonareo any na koa misy tena gaboraraka ao dia mivoaka daholo samy maka kely eo daholo izy dia lasa ny sasany. Nareo ve dia mety hoe tena tsy mahazo vola misy mahazo any ambadika any zay atao vatsena aloha tsy maintsy misy mahazo any fa tsy mahazo aloha dia tsy mahazo dia le madinika zany ny tena tsy mahazo. Tsara ny mampatsiahy fa maro tamin'ireo mpiasan'ny ministera sy mpiasam-panjakana no tsy afaka ny sitraka intsony ireny fanomezana isaky ny hery sy ny farantaona ireny na ilay antsoina hoe panier garni. Tranga izay tsy mbola nisy ihany koa raha tsy tamin'izao fitondrana Andry Rajoelina izao. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay hatrany dia ho taonan'ny tolona ijoroana amin'ny tena fahamarinana ny taona 2024 ary tsy maintsy irosona ny fifampidiniana ho hiatrandy Marc Ravalomanana androany kiondalana anamarika ny tantaram-pirenena ity taona 2024 avy ity. Tsapa ho izy fa tena reraka ny vahoaka noho ny fahantrana. Fanadihadiany Asin'Andriamalala sy Andry Rakotomalala hatrany. Ny fanotofan'ny mpanao gazety androany ny niresaka tamin'ny filoha Marc Ravalomanana. Anisan'ny manitikitika ny mpanara-baovao sy ny mpanao gazety mantsy ny mety ho endrikendriky ny taona 2024. Ho an'ny filoha Marc Ravalomanana dia taonan'ny tolona ijoroana amin'ny tena fahamarinana ny taona 2024 izay toam-pifidianana ho antsika eto Madagasikara. Tolona ijoroana amin'ny fahamarinana mba hahatonga ny firenena vanina. Lohany aloha apetaka fitsipy-dalao zay voavonina. Fa raha tsy mipetraka fitsipy-dalao andreny fahamarinana ty fa tadenany efa vonina koa nefa malagasy ny akamaroan'ny olona rehetra mihitsy efa vonina amin'ny erinandray zao tolom-panavotana sy tolom-pitomboana zao mba hananana firenena vanina. Zay ny fahitako azy zao. Safidin'ny malagasy izy tsy anaiky mihitsy hoe mbola fanitarana indray ny fe-potoana esan'ny mpitondra voalazany lalako ny lalam-panorenana. Safidin'ny malagasy izy ny tena tsy maintsy rahina tena vonina tokoa fa tonga zany zao le andro telo milaza hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba androso. Tsy maintsy isy ny fikaonan-doham-pirenena ary tsy mbola manary-toky amin'izany ny mpanohitra ho hiatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Tsy maintsy misy foana ho amin'ny fanantenana. Jereo raha mbola misy foana amin'ny farany tsy very ny fanantenana. Zay foana atao vatsaina raha mbola misy foana amin'ny farany famonjena farany atao hoe farany mantsy dia famonjena. Raha mbola misy koa ny farany dia tsy foana amin'ny fanantenana. Manana fanantenana mino fotsiny aza matavatra. Tsy maintsy misy. Tsy matavatra zany aloha.
ankoatr'izay dia famadiana tandrazana no nataon'ny mpitondra ary fa nitsakitsahana atapondony lalam-panorenana ny fitsabana andraikitra nataon'ny filohan'ny repoblika raha namory sy ny bedy ireo solombavambahoaka no ny raharaha fitsopaha-pitokisana. Dia manaraka fotsiny zara tsy fanao reny fandikana lalam-panorenana akitsoroambe reny efa tena fanaovana famadiana tandrazana reny satria filoham-pirenena tsy mahazo miantso nambory miaraka ny solombavambahoaka zay le fisarahan'ny raha tsaivona dia raha mbola tsy ny farana hatreo ny raharaha fitsopaha-pitokisana nataon'ireo solombavambahoaka 5-100. Fa anisan'ny taona mafy sy mangiry firy ho an'ny malagasy ity taona ivalona tsy ho ela ity ny taona 2024 izany. Saika nandalo teo avokoa moa ny ratsy rehetra toy izany tsy ny amafy ny vidim-piainana, ny famonoana ny paraitan-drazana, ny fanapahan-doha, ny halatra voamaso, ny fakanan-kery, ny tsy fandriam-pahalemana etsero, ny rotorotom-piainana amin'ny lafiny maro isan-karazany. Manoloana izany indrindra dia nampahery sy mirary somandrakariva ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka i Marc Ravalomanana amin'izao akatoko ny famaranana ny taona 2024 izao ary ny andraisantsika ny taona vaovao 2024 ararintsika ary mahakasika izay. Dia mba ampitao ny firarian-tsosy, ny firariana fahombiazana ary indrindra fanantenana manomboka malagasy mbola ho avy ny farany ary tsy maintsy misy ny farany dia manana fanantenana. Araraka izany mino fotsiny ihany aza matahatra mihitsy amin'ny fahasahiana hijoro hatramin'ny farany. Izay izany dia mirary taom-baovao sambatra sy herendoza ho an'ny olona rehetra. Tena mafy mahasara an-tsaina mijery anareo zany mijery anareo fa misy olona tsy mihinan-kanina, misy olona tsy afaka mba mividy zavatra kely koa any mba hanaovana taom-baovao zany fa tsy miteny izy na miteny izy fa tsisy mihena. Misy olona enjehana, misy olona gadraina, misy olona ampijaliana ny vonoina misy any dia mitondra mbavaka an'izy ireny tsika. Tsy ho lany intsony izao fitondrana izao amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024 raha nambarany solombavambahoaka ny Madagasikara Paraina Auguste izay voafidy tao Vangaindrano. Tsy tokony manaiky fitana sy vidiana amin'ny vola na ihany koa ny t-shirt ny safiditsika ho iatranty ity solombavambahoaka ny Madagasikara ity. Mitatitra amintsika ny andindiny izay vaovao izay ary Fangisa Joselito MBS Manakara. Na hoela na hoaingana dia tsy maintsy isy ny fifidianana eto Madagasikara hoe ny filoha nasionaly ny antoko sara tahafina Andriamatoa Paraina Auguste raha nikafa tamin'ny mpagnano gazety izy nandritra ny fandalovany taty Manakara napafantatra ny fijoroan'ny antoko ka tamin'izany indrindra no nitondrany sady ny fagnitagnana ho an'ny vahoaka malagasy. Vahoaka sy voafitaky ny zavatra hoe menanareo androany fa jereo aminareo fa nahita sika ve aminy t-shirt aminy saiko labaoary memeny sary izao asika izy mividy anazy asika izao dio tao zany fa zany ndray dia matoky fa sy azo misony io na miresaka fodalany sika maro ekimbaseny izao na zany masy zany sy misy zereny daholo ny code électoral zereny ny atao hoe amin'ny fifidanana mangarahara tsy misy alabato tsy misy zereny daholo zany fa miady amin'izany daholo zahay izao dia miady. Nasindramatoa solombavambahoaka Joasy Eleonor mpandrinana nasionaly ny antoko sara tahafina resaka ihany koa ny makasika ny fitsopaha-pitokisana izay natao ny solombavambahoaka farany teo izay nagnamarany fa mbola betsaka ireo dignana azo atao mba hirisona indray amin'izany fitsopaha-pitokisana izany. Fepetra afaka ny lalàna ny soratra ao anaty lalam-panorenana ary fomba demokratika azahoany fiantenimera-pirenena manova ny tsy mety eo amin'ny fitantanana raha-panjakana. Andiny fa telo amin'nizato amin'ny lalam-panorenana no ahafahana magnano an'izay ary ao anatin'ny fisipoka anatiny antenimera-pirenena no mametraka ny dingana tsy maintsy lalovana amin'izany motion de censure izany. Fa tsy tanteraka izy iny na dia nahasapany solombavambahoaka fa misy fitezany maro sy fahombiazana ny fitantanana eto amin'ny firenena satria natahotra ireo mpitondra ireo ka nanao izay fomba rehetra na tsy ara-dalàna ary ampiatoana an'izany motion de censure izay. Mbola misy paika hafa tsy maintsy ho atao satria tsy ravoravo-tanana solombavambahoaka natrehan'izany ary mbola maro hery eto amin'ny firenena ary sy isika vahoaka malagasy ihany fa nareo piray ombolantoka dia efa mametraka fa tsy ny motion de censure ny mampiemitra anazy ireo amin'ny fanampiana sy ny famasiam-bola sika eto Madagasikara eto fa tsy fanaran-dalàna sy fanitsakitsahana lalam-panorenana.
Izany eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany isika dia fomba fiasa ny politika ampitantanana ho antaona 2024. Tsy hisy fiovana eto Madagasikara. Io no nambaram-pamakafaka politika Danira Koutson raha naneho ny heviny mahakasika indrindra ny kisarisary iseho eto amin'ny firenena amin'ny taona 2024 tamin'ity androany ity. Fanadihadiny miala Raronombana sy Manora Andriamalala. Efa taona izay no nitondran'ny filoha sy ireo mpiaradia amin'ny firenena. Tsy nisy ny zava-bitany songadina hatreto fa fampanantenana pôkaty no betsaka. Raha ny taona 2024 no resahana, nisy ihany ny ezaka nataon'izy ireo tamin'ny alalan'ny fananganana foto-drafitrasa, saingy tsy nifanaraka tamin'ny filan'ny malagasy izany. Tsy nisy mihitsy ny fijerena lahara-pahamehana ho an'ny isan-tokantrano fa nanao izay saim-patany ny mpitondra. Nahitsy ny mpamakafaka ara-politika iray raha naneho ny heviny androany afa tsisy fampandrosoana vanina eto amin'ny firenena amin'ny taona 2024 io, raha tsy manova fomba fiasa sy politika ampitantanana amin'ny ankapobeny mihitsy ny mpitondra. Raha sitrapon'ny tena dia mba andeha tsara ny 2024. Raha malala nefa ny findram-panjakantsika tsy mbola niova. Zany hoe le fomba fiasan'zareo tamin'ny nandritran'izay efa taona izay ihany zany tsy maintsy mbola ho hitantsika anatin'izay heritaona mialohan'ny fifidanana izay. Tsy dia miheno loatra ny fahorian'ny olona ny manao ihany izay ho afany amin'ny fandrarana fa tsy tena mametraka tsara mihitsy zany atao hoe politika na prosperité zany hoe tena mba politika mba hametraka an'izany malagasy mba manana maizy azy. Ka tsy dia misy zavatra tena haiko loatra raha izaho manokana. Tsika eto Madagasikara zany dia ho isan'ny firenena faran'izay mahantra raha vita amin'ny fitondram-panjakana manova an'izany. Izay no tena tadiavina satria tadidio fa ny fahantrana dia miteraka fahafatesana be dia be, miteraka fahalemetsahina. Dia raha antsika mahita an'ireny ankizy ireny zazakely eny amoron-dalana ireny raha ohatran'ny lasa normal ny fijerena ny tsika mianakavy azy nefa zavatra tsy normal ireny. Efa taona angamba antsika mianakavy samy efa nanao azo atao hoe rappel à l'ordre foana. Ny teny daholo be dia be no ny teny hoe misy tsy mety. Izy moa manao ny mafilo hoe manangana ny zavatra. Fiamorana trano no isy ary vao maika ilomano anatin'ny fahantrana lalina ny ankamaroan'ny malagasy amin'ny taona ho avy io, raha tsy mahatsapa ny lesoka goavana tokony harenina ny mpitondra. Manana fahafahana hitondra fahanovana tsara eto amin'ny firenena izy ireo, saingy miankina amin'ny finiavana no hatanteraka izany na tsy. Ozy ny teny vahiny hoe ceux qui n'avancent pas reculent. Zany hoe rehefa ohatra zany tsika ka mbola isan'ny farany foana ka tsy mba mampiakatra 10e rang miakatra ny 100e rang mondial any dikan'izay tsy mbola mety amin'ny politika anao. Ny zavatra mampalahelo foana amin'ilay politika eto anao dia ilay politika mpangatahany ohatra miandry an'ilay bailleur foana hoe andao ireo mpanao tsy izay anefa ny zavatra misy. Ny mpanao politika zany olona mpamaolana zany. Rehefa ozy ny mpanao politika hoe ao anatin'ny heritaontsika na anatin'ny rovotaontsika zao ny zavatra tiantsika ho hita dia hita izay. Fa tsy hoe akory ohatran'ny be ny tanàna ianao ka andeha hanangana hôtel de ville na andeha hanangana be ny tanàna ny asana be ny tanàna zany. Fa ny asana fitondram-panjakana mamany ny olona tsirairay sy ny fianakaviana tsirairay amin'ny alalana politika, amin'ny alalana lalàna. Ary izy olona manana ny azo atao majorité izy ao amin'ny resaka parlement zany tokony mahazo ny atao tsara mihitsy ny manova ny fiainan'ny malagasy ray manontolo mihitsy na ara-pahasalamana zany na ara-piarina zany na ara-fandriampahalemana. Tena latsaka kanterera tanteraka ny firenena ka tsy misy izay tsy miandrandra fanovana sy fampandrosoana ny vahoaka malagasy amin'ny taona 2024 io. Hatreto ny olana ara-tsosialy toy ny fidangan'ny vidim-piainana, ny tsy fisiana asa izay nampitondra fiasana azy ireo tao anatin'ny efa taona no tena mampitaraina ireo mponina. Ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina kosa indray ary dia tovolahy iray tovolahy iray no namony any ary vola 100 tapitrisa no lasany jiolahy vokatry ny fanafiana amin'ny tampiadina maherivaka Tetsy-Beoririka manoloana ny galeria mialy androany atoandro. Raim-pianakaviana fantatra fa miasa amina cache-point ao amin'ity tranombarotra ity no niaran-doza tamin'izany. Ankoatra ny famoizanana dia lasany jiolahy ihany koa ny vola tamin'ny sakosy. Teny an-toerana mitatitra amintsika ny andindin'izay Mialy Raronombana sy Manora Andriamalala. Nandrika indray ny raha teny Beoririka androany, tsy tahotra tsenatra fa dia tamin'ny andro atoandro be nanahary tokony tamin'ny 20 rasy sasany teo. Fotoana izay nahabetsaka mpiantsena sy mpivezivezy no nanafika raim-pianakaviana iray manodidina 5 taona niasa ao amina cache-point iray eny an-toerana ny Telolany Drongopasy. Araka ny angom-baovao teny an-toerana, avy naka vola teny amin'ny banky iray teny Tsahavola ity niaran-doza ity no notafian'ireo jiolahy mitondra moto sy nanao aro-loha. Napetraka ireo olon-dratsy tsy lavitra ny toerana nisehony fanafiana ny moto nentin'izy ireo ka nandeha an-tongotra niaraka tamin'ny aro-loha izy ireo. Pobasy telo no voalaza fa ian'ireo mpivarotra sy ireo olona teny amin'ny manodidina ka ny iray tamin'ireo tifitra no niantefa teny amin'ny lohany ilay raim-pianakaviana izay nitarika ny fahafatesany teo eo.
Fantatra ihany koa fa nisy vehivavy iray tompona andraikitra ao amin'ilay tranombarotra no voan'ny bala ateo amin'ny sorony. Ankoatra izay, lasa nireo mpanafika ny sakosy, anisy ireo vola adapitrisany maro. Teto izy zany no tivotra voalohany anao tivo-danitra izy teto amin'le devoan'le tsenan'le madama atrikatra. Dia avy eo izy zay manao etaneta aloha eto dia tsy matazana inenina aloha zay. Fa le olona efa voativotra maty teto no hitanay fandrony dia za lasa nanavotra an'le zanako dia teo no hitako farany. Voativotra teo amin'ny lohany. Nametraka moto teto izy zany hitandry zareo aloha. Le moto tsy za tsy nahita nametrana le moto izy nametraka moto teo. Dia izy dia anatitra an'le vola any ambony zany no teo zany no nambanan'le dalibasy. Dia fitenin'ireo ambony ao dia tany amin'ny banky izy naka vola. Avy naka vola teny an-tsavola dia efa hiditra eto mihitsy izy no sotominy zareo le sakosy dia nanohatra izy dia toa dia mitifirina 130 millions netiny FMG. Le olona be polisy ireo fenao nefa tsy hita izay ataon'le polisy. Moto zany zareo fa mety najanona lavitra tany amin'ny malalaka tany le moto dia nalain'le vola dia tonga dia izy no lasa. Ny angom-baovao hatrany no nahafantarana fa tratehaky ny polisy io atoandro ihany iray tamin'ireo mpanafika ireo. Ankoatra ity tranga ity, mpangalatra efatra ihany koa no fantatra fa nenjehany mpitandro filaminana teny avaratra Tanimbory io atoandro io, ka ny iray maty voatifitra raha toa ka tafaporitsaka ireo namany. Fanontaniana manidikitika ny sainy rehetra ny hoe mandeva ireo caméra de surveillance eny amin'ny kion-dalana rehetra eto andrenivohitra izay napetraka ireny. Tsy tokony hanano sarotra ny hitady asia mantatra ireo olon-dratsy nanafika sy nitifitra ity lehilahy manambady ary mananjanaka roa mipetraka eny Soavimasoandro ity. Tsara ny manamarika ahafana ahitana ity fitaovana fitsirihana ity tsy lavitra ny toerana nisehony fanafiana amin'ny ary fandrobana sy von'olona io. Bodony teratany vahiny iray ny tanipokon'olona mirefy 20 hektara eny Sahafa komina Anosy Avaratra tany mpanjakana nefa io tany io ary efa naverina namboleny fokon'olona manao letrezana ametaka borna nefa ilay vahiny izay lazainy ireo mampiasa ny tany fa tsy manana taratasy mazava no sady manao risoriso ihany koa tany osika eny amin'ny domaine. Ravirazafy Mahenina sy Tahiriny Aina. Efa mampolo taona ny maro ny fanamboly ity tany ity ny akamaroan'ny olona ato anatin'ny fokontany Sahafa Anosy Avaratra. Misy ampahantany ihany koa ampiasain'ny komina anaovana fanatanjahantena. Fambolena paraky ny tany teo aloha ary efa nampikatra ny talen'ilay olona asa-mpamboly noho ny fivarotany tany afa-ntsokisoko tsy lavitra eto. Rehefa maty ity farany anefa, nisy andehan'olona karamaina vahiny tonga milaza fa tompon'ilay tany 20 hektara. Fa nisy an'ity didim-pitondrana tamin'ny gazety mpanjakana izay mivoaka ity zany milaza manambara hoe miverina tamin'ny mpanjakana io tany io dia lasa be dia be ilay fokon'olona nanajary nanao teo hatramin'izay. Tao anatin'izay taona elabe izay amampolo taona izay nefa dia tsisy fanakanana hoe tsy tokony amboly ianareo. Amin'izao fotoana izao nefa dia misy milaza azy hoe tompony dia mitady hanilika an'ireo le mpamboly zany hoe hanala an'ireo ao. Mandrahona ny fokon'olona ary manao letrezana amin'ny fametahana borna ilay milaza ho tompon'ny tany. Mampiahy ny fokon'olona sy ny komina nefa ny taratasin'izy ireo izay nahatonga nihetsika fanakanana ataon'ireo mpamboly ny tany miaraka amin'ny komina Anosy Avaratra. Ny isana ambaratonga nandehanan'ny fangatahan'ny komina sy ny fokon'olona dia tsy nisy filazana mihitsy ny hoe abroger ty didy mpanjakany tikatra ary any amin'ny domaine rehetrarehetra any sy izay nilalovan'ny fangatahan'ny komina sy ny fokon'olona dia ara-dalàna tsara, ara-niraisina ara-dalàna tsara ny fangatahan'ny fokon'olona sy ny komina. Manao anditra sy miditra ankeriny eto amin'le toerana azarin'ny fokon'olona sy le azarin'ny komina ireo olona milaza fa nividy an'le tany dia mandrahona milaza fa ho gadrahana izay mafilo aminareo eto. Nanao fitoriana zahay fokon'olona sy komina fa fitoriana fanohanana miovaova ny taratasy asehony zareo satria misy karazany maromaro ny taratasy atsangany lavitra fa tsy mianovaka iny. Mangataka ihany koa ny komina zany mangataka taratasy ara-dalàna dia tsy mametraka izy. Rehefa lasa ny mpanao gazety androany maraina afantatra fa niditra ankeriny teo amin'ny tany ireo milaza fa manana taratasy tsy nanaiky nalaina feo sy sary anefa izy ireo. Ny fokon'olona kosa nanakana ny fametahana borna ary tsy manaiky izany hatramin'ny farany raha ny fampitam-baovao azo avy any an-toerana. Anisan'ny vaovao mbola mahasarika anisan'ny mpanara-baovao ihany koa mahakasika indrindra ilay tale general ny tale ny Kroa
satria fantatra izao fa sazy miantona roa taona sy onitra 12 tapitrisa ariary io ny didina avoaka ny fitsarana andro anty ho an'ny Italiany Kroa nisy ny torono ny tenany noho ny fandrodanana tamboho ny farany volana novambra teo izay tao amin'ny faritry ny Université Antananarivo. Tsy manaiky ny didiny voaka ny mpisolo vava ity farany ary mbola hampiakatra ny raharaha ilain'ny tory kosa tsy hita teny an-toerana. Ravirazafy Mahenina sy Tahiriny Anayanty no mitatitra amintsika ny mahakasika izay. Sazy miantona roa taona ary onitra 12 tapitrisa ariary no didina avoaka ny fitsarana ho an'ny Italiany Kroa atao rindrarah fandrotanana tamboho nataony atao anatin'ny faritry ny Université izay voalaza fa tsy manara-dalàna. Manana folo andro ny anivon'ny Kroa hampiakatra ny raharaha eny ny fitsarana ambony. Fitsarana moa zany manana ny fijeriny azy dia izay ny hitany aloha zany hoe mety amin'ilay dossier dia sorana azy ihany aloha fa izahay koa mbola manana ny zoanay hanao fampiakarana roa taona sazy miantona dia mandohonitra 15 millions ariary izy. Ny antony tsy izahay ety amin'ny fiarovana tsy dia mahalala hoe inona ny antony andoavana onitra fa izay ny tapaka ny fitsarana hoe mandohonitra aloha izy dia izay aloha zany didim-pitsarana. Anjaranay indray aty amin'ny fiarovana izay manatanteraka ny mampianatra ny lalàna sy ny zombola omeny lalàna anay amin'ny fampiakarana. Marina fa misy fitsipika amin'ny feno université rehetra manerana ny nosy mahakasika ny fananganana foto-drafitr'asa ao anatin'ny faritry ny université. Andraisana fepetra avokoa ireo tsy manara-dalàna ary dingana maro be no tsy maintsy atao andro efa niorina tany aloha. Raha leto amboho kosa efa nisy ny fifanarahana nataon'ny tompony sy teo anivon'ny Kroa fa tsena ihany no atsangana saingy nihitatra tamin'ny fananganana tamboho 700 metatra toradroa izany ka tsy maintsy narodana. Hatreto zany zay dia mbola mitazona ny teninay foana ny fananganana eny amin'ny enceinte université dia misy an'ilay arrêté d'affectation ny tanin'ny université rehetra eny ny tany rehetra eny Manjerimanontolo dia affecté amin'ny ministère de l'enseignement supérieur pour les besoins de l'université d'Antananarivo. Izany hoe l'université no mampiasa anazy ministère ny affectateur tompon'ny tany fa ny Kroa kosa dia mandrarany eo amboniny. Izany hoe mbola didy sy andraikitry ny Kroa foana no miaro sy mitantana izay zavatra misy eny ambonin'ny tanin'ny université indrindra fa ny eny amin'ny cité universitaire. Ny trano efa miorina rahantsika mahita fa efa ela be ny sasany efa hatramin'izay efa ela be efa nisy daholo ny fepetrany raisina mahakasika an'izy ireny eny ampelantanan'ny tompony andraikitra mahefa anazy rehetra ny momba an'ireo fa ny anay zany aloha ny atao dia ny fanakanana izay mbola manana eritreritra vao manomboka hanangana le olona no manakana izay atao amin'ny Kroa izy tsy any amin'ny resaka hoe mandrava fa fanakanana. Ny olona manko raha vao tazana eny raha vao misy manao fikasana anao fanorenana eny amin'ny cité universitaire efa misy tompony andraikitra mitazana an'izy ireny raha mampandray anay tompony andraikitra any amin'ny Kroa ary eo amin'io zay dia tsy maintsy mandray fepetra avy hatrany foana fa tsy miandry